tonga eto amin'ny fotoana ny fahamezana antsika ry mijery ajaina amin'izao takarivany alatsinainy fa 7 ny volana jolay 2024 izao miarabanao ary tonga soindray eto amin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitra matv ary manasanao amtiavana anaraka izany hatramin'ny farany eo amin'ny tontolon'ny politika avy hatrany roso amin'ny fividianana ny firenena ary fipetra tokony apetraka sy takina ny fitoniana sy ny fandripahalemana rariny hoy ny filohalefitry ny antenimera-pirenena Elson Brisson Iraf raha nitsahatra ny tolona natarian'ny député ny fanovana teny amin'ny kianjany 30 teny Analakely fandrafim-baovao tateriny vola ravoafy sy Tsiry Rakotoarson. Rariny sinitsiny hoy ny filohalefitry ny antenimera-pirenena faritany Toliary Elson Brisson Iraf raha toka mitsahatra ny tolona tarian'ny député ho an'ny fanovana teny amin'ny kianjany 30 Analakely nambarany fahiroso amin'ny fifidianana ny firenena ary fepetra tokony apetraka ary takin'izany ny fitoniana sy ny fandripahalemana. Janona tanteraka ny tolona izay nataon'ireo namana député izay lazaina hoe telo amin'ny fitopolo teny amin'ny kianjany 30 amin'izao fotoana izao. Raha ny sitsiny tokoa ny fampijanona an'izany satria dia hiroso amin'ny fifidianantsika ilaina ny apaisement, ilaina ny fitoniana eto amin'ny tany sy ny firenena. Koa noho izany dia ny candidat izay vonona hiatsika izay fifidianana izay filohan'ny repoblika izay dia manomana zavatsy zay. Indrokely amin'izao fotoana izao dia tokony hojeren'ny gouvernemanta manokana ny mahakasika ny resaka fandripahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena. Satria raha tsy mandry fahalemana ny firenena dia tsy hisy fampandrosoana vanona, tsy hisy ihany koa fifidianana vanona eto amin'ny tany sy ny firenena. Koa tondroy ny lalam-panorenana ny fa tokony ho amin'ny novambra ho avy zao zany ny fifidianana izay filohan'ny repoblika ary efa voatondro ny date dia ny 7 ny volana novambra 2024. Ny rarina zany dia miankina amin'ny fifanomezan-tanana ny zavatra rehetra mba hirosoana azy amin'ny lafiny bebe tokoa izany fifidianana izany. Nambaranty mpiamanao amin'ny Bromaharitry ny antenimera-pirenena ity fa vonona amin'ny firosoana amin'ny fifidianana ny mponina ao anatin'ny distrikty Toliara faharoa na voafidy ny Elson Brisson Iraf mbola indro kely ary fepetra tokony apetraka atongavana amin'ny fifidianana mangarahara sy demokratika hoy izy ny fijerena akaiky ny tsy fandripahalemana any Atsimo Nosy.